Salama daholo io androany isika dia ndao ary hiresaka mahakasika famitianam-baovao tamin'ity herinandro ity. Moramanga kely sadia ho vita ny asa fanamboarana trano fonenana ho an'ireo zokiolona mpiady tia tanindrazana. Any amin'ny faritra Anosy mitety vohitra ireo mpanentana amin'ny fandindram-piterahana. Any Toamasina indray nahazo toerana fandidina maso ho any ankizy. Ary ny farany any Ambilobe hametrahana zone emergence piscicole. Ireo rehetra ireo no fitinana amintsika atao anatin'ity vidéo ity. Ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra eny na votsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatra any abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fanampiana ataon'ny fanjakana amin'ireo ray aman-dreny ny tolona ny ady ho an'ity tanindrazantsika ity izao fananganana foto-drafitrasa trano fonenana ho azy ireo izao. Ny ministeran'ny filoalindahy amin'ny alalan'ny fitaliavan'ny mpiady tia tanindrazana na ny DCN no miahy mivantana azy ireo. Araka izany dia tonga nijery ny fizotra ny pitsopitso ny rehetra hamaranana ny asa ny General Sahivelo Lala Monja Delphin izay ministry ny filoalindahy sady nanolotra ny anjara rubriky ny ministera amin'ny fampitaovana ny efitrano farafaravy miisa 770 no vokariny orinasa miaramila kodory 770 isa latabatra 770 isa sy lamba ary kojakoja samihafa avy amin'ny tafika malagasy no natolony tamin'izany. Araka izany dia kely sisa dia ho vita ny asa fanamboarana trano fonenana ho an'ireo zokiolona izay mpiady tia tanindrazana. Any amin'ny faritra Anosy indray mitety vohitra ireo mpanentana amin'ny fandindram-piterahana. Maimaimpoana ny fandindram-piterahana atao anatin'izao andro voalohany taoriny toromarika nomeny filoham-pirenena tany amin'ny fokotany Ankilimiary ao amin'ny commune Amboasaretsio faritra Anosy indray no nisitraka dinidinika miampy fanentanana momba ny fandindrana ny fiainam-piterahana tamin'ny alarobia 4 febroary. Araky ny tatitra nomeny ireo mpanentana dia maro no resy lahatra indrindra fa ireo lehilahy ka vonina ny hanentana ny manodidina azy ireo. Any Toamasina indray nahazo toerana fandidina maso ho any ankizy tamin'ny alarobia 4 febroary no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy nisany fandidina maso ho any ankizy ao amin'ny centre hospitalier universitaire Analakinin Toamasina. Efitrano vaovao ahitana fitaovana avolenta sy manaraka fenitra no hita amin'izany. Misy trano fizahana ireo marary sy aire de jeu ho any ankizy afaka miasa avy hatrany ity voterana ity ary efa vonina ireo mpitsabo manampahaizana izay efa voaofana handray antanana ireo marary. Any Ambilobe indray amaranantsika azy hametraka zone d'emergence piscicole nidina ifotony tany antany miavitra commune rurale Mantali ny ministry ny Jony sy ny toekarena manga mahatanty tsy manao ratsy Pobert mba ho fanatanterahana an'izany. Anisan'ny tombony lehibe ho any Ambilobe ny fisiany izany any an-toerana. Nisy ihany koa ny fampitaovana ireo mpanjono tany an-toerana nandritra ny diany ministra tany an-tsatrana commune rurale Bemanja toy ny gilet de sauvetage glaciaire sy ny sisa. Izany no natao mba ho fanatsarana ny seha-piarin'ireo mpanjono any an-toerana. Izay ara tompoko lasy tompoko vavy hamanaraka ity vidéo antsika ity. Manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba fanamandravina ny hevitra rehetra eny anaovasika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny tao matagagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mbarary soa. Simio, o meca me mito, sasa miano sin, falovian nos autia, fama heri vitia, vanga, atulu chono, tanigesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Casa minha latinha,
Azamiangatinye, anotiako.